pejin'ny fanatanjahantena kosa dia tanora malagasy miisa 5 no hiaro ny voninahitry Madagasikara amin'ny fifaninanana First Global Challenge izay atao any Meksika ny 20 ka hatramin'ny 17 ny volana Aogositra taona 2024 ity. Tamin'ny faran'ny herinandro teo moa no nanainga hiazo any Meksika ireto delegaciona malagasy ireto. Ny faran'ny herinandro teo no nanainga ny delegaciona malagasy miisa 5 izay atanany Mila Tojo Kevin ary Lalaniaina kapiteny ny ekipe malagasy andray anjara amin'ny fananana robotika amina itetikasa First Global Challenge any Meksika ny 10 ka hatramin'ny 12 Aogositra 2024. Firenena 570 amin'ny zato maneran-tany no hiatrika ity fananana ity ifototra amin'ny resaka fiarovana ny tontolo iainana. Vonina tanteraka izahay hoy ireo mpandray anjara. Efa vonina tsara izahay hiatrika izany lalao izany. Fiatrehan'ireto mpianatra malagasy ireto io fananana io dia tsy nitaza-potsiny ny RTL fa dia nanoana ny fampandehanana ny delegaciona. Araka ny nambaran'ny tompona andraikitry ny serasera eo anivon'ny RTL dia ny fanandrifindrindra amin'ny tarigetra ny orinasa ny fanampiana tanora toy izao ka tsy nisalasala izy ireo nanampy ny ekipam-pirenena malagasy. Tapitra ihany koa tompoko lahy sy tompoko vavy ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao tamin'ity alina ity. Ankasitrahana feno ianao nanaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Veloma tompoko.